Eny raha lasana bavisany ry fiangonana manarika ty fotoam-pivavahana maraina ity misaotra an'Andriamanitra isika fa nomen'Andriamanitra tombonandro avelomana tahaka zao nomen'Andriamanitra fahafahana manompo an'Andriamanitra tahaka zao ihany koa amin'ity androandroany ity. Halleluia! Fahasoavana avy amin'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany ka dia misaotra azy isika. Dia manolotra ny araba ihany koa ho antsika rehetra izay fa tonga eto androany. Miaraba nareo namana izay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny Facebook ihany koa. Matoky aho fa tsy handalo fotsiny androandroany fa efa voman'Andriamanitra hatramin'ny taloha hoe anio no aneo fahasoavana aminao izy. Raha mino anao dia handray androany. Ndao militeka mafan'Andriamanitra isika rehetra. Halleluia! Ametraka an'izao fotoan'izao ambavaka ary isika hotsofintsika rano ny fotoam-pivavahana mba tena atsapantsika rehetra hoe tena nandray fahasoavana tokoa isika ndio hivavaka azy. Ry Andriamanitra io misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy, mame voninahitra anao zahay amin'ity androany ity ary mankalaza ny anaranao, ilay anarana tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Ankehitriny raha eo dia mametraka ny fotoana rehetra eto hoe ho an-tananao zahay, hoe ho ambany fitariva faninao masina mba ho fahasoavana ho ane tokoa ty fotoana androany ity. Ora la izy hatray ka ho mandrakizay afafina eto ny rano Jesosy, ivoako mpandresy izay, ivoako mpandresy izay, ivoako mpandresy izay ary andamoka ny teky ny demoni rehetra ho sitrana ny marary, hivan'ny olona ho voata ny olona rehetra manaraka zao fotoam-pivavahana izao. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, amen. Ho fanoisantsika ny fotoam-pivavahana dia hira efatra no iarantsika manao amin'ny alalan'ireto namana izay efa vonimbonina hitaonantsika hanetanantsika ho amin'ny fanompona an'Andriamanitra izao. Alefa ary vonintsika tompoko. Halleluia, halleluia. Dia fifaliana ho anay an-trano manamafy ny arahaba ho anao izay tonga eto androany hanompo an'Andriamanitra. Eto ny tompo androany, eto ny fanatrehany androany, eto ny heriny androany. Hiasa eo amin'ny fiainanao manokana ny tompo androany. Hitransehitra eo amin'ny fiainanao izy androany ary tsy hiala-maina ianao androany raha tonga eto. Andaontsika ity an-tanàna mafy ho fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny toerana ity. Halleluia! Dia mbola fifaliana ihany koa ny miarahaba anao izay ao an-tokantrano ao manompo an'Andriamanitra miaraka aminay amin'ity maraina ity ho ao amin'ny tokantranonao aneny fahasoavan'Andriamanitra, ao amin'ny tokantranonao aneny fitahian'Andriamanitra sy ny heriny. Halleluia! Ny zavatra fantatra dia izao hoe itsika kristiana dia ny fiainantsika dia natao fiderana an'Andriamanitra mihitsy, satria izany ny teny tamitsiny hoe ilaivan'Andriamanitra atsika dia itsika mahay miderana azy, itsika mahay mankalaza ny anarany satria izany androany raha misy manana olana tonga eto, raha misy manana ady tonga eto, raha misy manana olana, raha misy manana zavatra sarotra tonga eto androany ozy ny tenin'Andriamanitra hoe miravoravo amin'ny Jehovah dia omena anao izay iriny fonao. Raha tena hideran'Andriamanitra ianao androany dia ho azonao izay iriny fonao. Raha tena mivoninahitra an'Andriamanitra ianao androany dia hiseho aminao ny heriny androany satria izy ilay Andriamanitra manaka rehefa-soavana ho asa ianao ary hiseho aminao ny voninahitra. Andaontsika mivoninahitra an'Andriamanitra avy hatrany dia mandraisa ianao anjara fiderana an'Andriamanitra eto amin'ny toerana ity. Tumpu Terena mandai kisai le naranau Mano bansare
rehetra sitraka hoe hotokona mandraksainy anaranao raha io anehoana fisainy tompo tesanakao Sain naranao Banaovan sa rehetra sitraka hoe Fona mandraky sain naranao raha io sainy tompo tesanaka Hoderainy naranao Mandraky sain naranao raha io Makatuanao za efa fahotana ratsy vitana be fahotana vitana mavanza amin'ny androm-piananay hiterana lalandafo ho anao Kristy Oi, oi, oi Zatsy fahazana raha io zazany iainao Fosina lalandafo ny olana raha io anehoana fisainy tompo Makatuanao za fahotana ratsy vitana be fahotana vitanay mavanza Manano vitanay amin'ny fiananay hiterana lalandafo ho anao Kristy Tumpunay jito Terenay amufu Tumpunay malaza Say mitera sy makalaza Tumpunay mahery Ny fitiavanao tsy mihery Tumpunay mpanjaka Efa tompony laka Halleluja Mevoninahitra izy tena mandizy anao amin'ny fonao rehetra Tomponay jito Ianao zay zanakao Ho mpanompoana tokoa Tontolo izao Vonika naradia Anao Kristy Ho zanaka manoa Anaraka anao Jesosy Arosy tatano Fafaly lasakano Lasatana sy la devoly Tsy anaraka na itsony Sany mivavakay Toakinay aminao Na ny androm-piainanay Akalazana ny anaranao Halleluja Andao tsika urakoraka fideratsika tsy famezatsika voninahitra an'Andriamanitra. Alleluia. Araka ny teniko foana dia zao hoe iny urakoraka ataonao iny sarobidy amin'Andriamanitra iny amaina
iny tia-tanana ataonao iny a sarobidy amin'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra tsisy very zay rehetra ataonao androany a araka ny teniko tany am-boalohany dia zaho ho sitrany anao anatin'ny fiderana maina hitsatsy ny oranao anatin'ny fiderana maina azo valimbavaka ianao anatin'ny fiderana ka zao andao tsika hideran'Andriamanitra andao tsika mbola hitoy a ame voninahitra an'Andriamanitra tompoko. Derau dia kalazau asani kia pipalina asanga tupine kaisana kafanaye deraslaza na turutaye yeslaza mandakisaye ote sos malalo isaiti yale so manantuna now uni right so na idarana na famas na nikianza na wano fira bauvo natafakana san Allah mfiandiana ne Allah mfiandiana ne ewa ni vufitarana na Allah mfiandiana ne Ewani vufidera Allah mfiandiana ne Ewani vufidera lana Derau teakala sau Ismet kebuderana Asana tufusane Eslaza matakisaye Eslaza matakisaye Deraslaza natultaye Ote sos malalo Isa haiti yale Allah rakanao Allah rakanao so manantuna now kuna yaite so na idarana na asna nikianza na wana fira bauvo natafakana za Allah mfiandiana ne ewani vufidera Allah mfiandiana ne ewani vufidera na Allah mfiandiana ne Ewani vufidera Allah mfiandiana ne Ewani vufidera lana Ewani vufidera lana Ewani vufidera lana Hallelujah Hallelujah Andriamanitra te miseho amin'herinya amin'ny hira fiderana mety be da be ny hira fiderana fantatra hoe tsara ny hira fantatra hoe tsara fa ny hira fiderana ny tena tsara indrindra aleko ihany fiderana tenenina akaikinao hoe aleko ihany fiderana an'Andriamanitra hoe Haleluya andao mbola ataontsika izany hira izany ho famesantsika voninahitra an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity.
tanao mba ilalao e efa sawa fatinya katsi miadakany tonyany abe manahirahiro aloana rapatsarana e aleko ihany fiderane manahirahiro aloana rapatsarana e aleko ihany fiderane irako fone ira fiderana dia misy ny herin'Andriamanitra amidina maina ataovy mafy ny tehaka anao fametatsika voninahitra an'Andriamanitra androany dia andaontsika hiantso ny fanahy masina hiantso ny osotro ny federana eto amin'ity toerana ity mba hanao ny heriny eo amin'ny fiainanao aneo ny heriny amin'ny tokantranonao aneo ny heriny amin'ny ankohonanao andaontsika mbola hiteny an'Andriamanitra fenoy amin'ny ositra ao androany dia tena tsapa ny kasika Andriamanitra ianao androany tena mifatoy ianao akopiny masonao dia manananao fifandraisana amin'Andriamanitra fa hikasika anao ny tompo androany fenoy amin'ny ositra ao Jesosy mitinety ianao androany Senhor. Ikasi kana
jesosy fenoy amin'ny sotrao ao Alleluia. Ndaotsika ity tanana mafamezatsika voninahitra an'Andriamanitra. Ataovy mafy ny tehako anao. Samy maka ny toeran'ny avokoa asika rehetra tompoko. Dia mbola isorantsika an'Andriamanitra hatrany hatrany zany a zay fotoana atao hoe tapany voalohany nentsika nanompo an'Andriamanitra teto tamin'ny alalan'ny fanokafana ty fotoana ity sy ny fiderana zay niarantsika nanao teo. Amin'izao fotoana izao ndray isika dia anokana fotoana mbola ho fampona an'Andriamanitra ihany ty ataontsika ity fa saingy amin'ny alalan'ny vavaka. Androany zany tsika dia iaraky vavaka. Voalohany hamafisitsika amin'Andriamanitra ny falorantsika ny mombantsika rehetra fa azy tokoa isika. Aoko fantatsika rehetra toka eto fa raha tsy an'Andriamanitra ianao dia tsy misy azon'Andriamanitra atao mihitsy. Fantan'ilay olana, fantan'ilay ady, fantan'ilay zavatra manahirana, fantan'ilay zavatra mampangetaentanao, fa saingy hoe raha ohatra ka tsy an'Andriamanitra ianao, inona moa ny azon'Andriamanitra atao ho anao? Ary zay no antony mahatonga manentana hoe hamafiso fa an'Andriamanitra ianao. Amen. Mivavaka ianao, milaza hoe Andriamanitra atolotra ho anao ny fiainako rehetra, ny momba rehetra, inty aho manotena ho anao, ary tsy androany ihany fa mandritra ny androm-piainako rehetra. Amen. Vitsy zay faloranteny zay dia anao fifonana manokana ny fiainanao raha tsapanao hoe nisy tsy nety tao, hoe nisy tsy nasoa tao, sanatria hoe nanota ve ianao, anao fifonana eo anatreny tompo. Ny mampahery moa
ny andriamanitsika dia andriamanitra tiantsika, andriamanitra mamela ny helokontsika. Zany no antony matoka amin'ny baiboly milaza hoe raha miaiky fahotantsika isika, raha miaiky ireo zavatra ratsy vitantsika isika, miaiky amin'ny fo manontolo fa diso nanota tsy nety natao, dia matoky sy marina io andriamanitra io hoy ny baiboly, ka amela tanteraka ny fahatsoantsika, anafaka atsika amin'ny tsy fahamarinana, ary hoatsanga ny indraisika eo anatrehany toy ny olona tsy mbola nanota, toy ny olona tsy mbola nanodiso. Amen. Misy teny zay tsaroko amin'ny bokin'ny Romanina toko 4 dia zao mivoasoratra hoe amarin'Andriamanitra mamaim-poana izy noho ny fanavotana zay efa vitan' Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Hainao zany hoe amarinina mamaim-poana, atsanga ny tahaka ny olona tsy mbola nanota ianao, tahaka ny olona tsy mbola nanodiso. Mazava be nge zany fa dia raha tahaka zany ny toerana nametran'Andriamanitra anao ary inonao dia andray fahasoavana be anao androany, tena andray ianao, andray samy manokatra ny vavany tompoko. Tantarain'ny baiboly fa reo apôstôly, reo fiangonana voalohany dia niaraka nanandritra ny feony, niaraka ny vavaka, ary niaino azy Andriamanitra ka dia nalatsak'Andriamanitra teo amin'ny fiaina izy ireo ny fanahy masina mba hatoka azy ireo ahery indray ho tafaverina amin'ilay tena sitrapon'Andriamanitra. Zany no antony matoka manentana antsika mba andohaliky vavaka tahaka zao ary sokafin'ny vavanao, mivava amin'ny fonao manontolo ianao, samy mivavaka araka izany rehetra. Samy mivavaka araka izany rehetra. Amafiso amin'Andriamanitra fa efa azy ianao. Zay zany tena bazy ny fahasoavana rehetra izay ho ataon'Andriamanitra amintsika mandritra fahavelomantsika. Lazao an'Andriamanitra fa azy ianao, ary ampisehoy an'Andriamanitra fa tena miaiky fahotanao ihany koa ianao, miaiky fahatsoanao, ary manapa-kevitra miala amin'ny ratsy rehetra. Amen.
Haleluya, haleluya, haleluya. Manamboatra ianao olona araka fonao Andriamanitra. Raha miaiky ny fahotana sy ny fahatosoana rehetra vitanao ianao, dia voalaza amin'ny Baiboly fa matoky sy marin'Andriamanitra ka mela n'izany rehetra izany, hamafa izany amin'ny alalan'ny rano Jesosy Kristy, ilay nalatsaka teo ambony hazo fijaliana. Ary hanamarina anao Andriamanitra toy ny olona tsy mbola nanotakory, ary zany no matoka anao handray fahasoavana be mihitsy. Bazo faharoa zany, fototra faharoa andraisanao fahasoavana mandritry ny fahavelomanao eto ambonin'ny tany. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Let's move on, Senhor, mandakizayana. Lay miasa anao ka tsy misy masakana, lay mitsy ka tsy misy matohitra. Amen, 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 amen. Eto fanatrianao, eto fanatrianao. Hanapaka fiainana rehetra tonga entinao Andriamanitra. Hallelujah, hallelujah. Andriamanitra miala heloka anao, hanasa fitafianao amin'ny alalan'ny rano Jesosy Kristy, ilay nalatsaka teo ambony hazo fijaliana izy. Manana finoana fa aoriana ty vavaka iarahantsika manao ity, dia tsisy hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra, ka dia andray fahasoavana ianao amin'ity androandroany ity sy amin'izao taona 2022 dia avintsika izao. Matoky, fa andro ray lehibe ho antsika ny androandroany, andray toazato. Dawana wila rajo zau de teu tiau maniria kina trajana zau de teu tiau Tita miau rajumana alo rasunita naku Tita miau rajumana andiny farany iny fatazako sandronao indro fatazako ny sandrinao zao teteo tiao mitsotra mba isakambonareo mitsotra mba
samia maka toerana fotsika rehetra dia ho anareo izay tara voatafitra ireny a mba tsy fanosoana anareo anirina etelo ty mbola misy plasy malalaka le ray mpianakaviana mikarakara olona oety ty le olona ty arina ty a aty aloha be ty a mbola misy plasy malalaka izany dia isoratsika an'Andriamanitra zay fotoana nafantsika roso tamin'ny famponan'Andriamanitra tamin'ny alalan'izay tapany voalohany zay hoe fiderana fiankofana ary vavaka amin'izao fotoana zao tsika dia roso hitondran'ny fanatitra zay vokotro fotsika tena hoe vokotro ny fo zao manokana moa dia mampahiranareo a ataovy zava-dehibe aminareo ny manome ho an'Andriamanitra ny fanomezana ho an'Andriamanitra tena hevitra avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra any tanana antsika mba ho sa manome ary anina finoana rehefa manome fa rehefa entin'Andriamanitra fa sa ary manam-pinoana ianao dia ho tahin'Andriamanitra arabaky teny amenna ny voninahitra moa an'Andriamanitra erihery ihany a ndeo tsika hanao hira anankiray a dia ho anareo izay efa notahin'Andriamanitra araka fanaontsika moa fampiaratsika voalaza baiboly dia hoentsika ty alohana ny ampahafolokarena dia mandrosa ty aloha zany ianareo dia tataza manokana eny toerana eny fanatitra fanaontsika mahazatra tompoko dia mandrosa atsika ho anaty izantsika dia mbola hidera an'Andriamanitra
Fanaotsika mosika ny farany volana to zao a dia mizara valopy spécial foana zany isika lay ometsika anarana hoe valopy raky be mizarana amitsika dia averintsika amin'ny herinandroany iny valopy raky be iny a dia hoy aho hoe samy manao arak'izay azonao atao arak'izay tratranao a amin'ny raky be izay ataontsika fa manampy be antsika mihitsy zany eo amin'ny fanoanana ny asan'Andriamanitra. Amen na amen na tsika zao raha sitrapon'Andriamanitra indray a dia ivity tokotany fiangonana anankiray indray tsika ao an-tany fotsy. Amen. Raha-pitso alatsinainy no andeha hoany aho a hijery an'ilay toerana hoe mety sa tsy mety tokony vidiana sa tsy tokony vidiana dia zany rehetrarehetra zany mahatonga mampahirantsika rehetra hoe manaova be mihitsy anao a amin'ny asan'Andriamanitra ka dia manoso ianareo mpizara valopy a ao anatin'izany tsika rehetra dia mbola anao hira fiderana miaraka ihany dia zao re na dia mizara valopy ary tsika dia tsy ataontsika mahavariana iny fa aokontsika andray anjara foana mandrapirava amin'izay zavatra atao eto mitona antsika zao reto mpitiarika reto hoe hira dia miray ianao fa tsy hoe ny aty aloana ihany mira fa tsika rehetra kosa dia variana mijerijery mitazatazana fotsiny ihany fa tena mandraisanjara mihitsy anao a mihira ho an'ny tompo midera an'Andriamanitra. Alefary a
tolotrawanay ka misaotra nawe tanterainay atrany zany efatrao izany ka misaotra nawe mitsy fankatiavana lona tolotrawanay ka misaotra nawe tanterainay atrany zany efatrao izany ka misaotra nawe misaotra nao izay fatiavinawe filerana moety misaotra ny anaranawe iafarinano itoaseonaye ka misaotra nao iranayo misaotra nao izay fatiavinawe filerana moety misaotra ny anaranawe iafarinano itoaseonaye ka misaotra nao iranayo makatoerana tompoko atoka amin'ny fotoana zay anambarana ny tenin'Andriamanitra ndray ny tenako amin'ity marainy ity a matoky aho matoky an Jesosy ny anarany aho fa ny tenin'Andriamanitra zay eto na eto ho anareo androany a dia ombany herin'Andriamanitra ka hitondra fahasoavana lehibe a ho antsika rehetra koa raha nitondra baiboly ianao dia sokoafy ao amin'ny bokin'ny Daniela toko 10 Daniela toko 10 dia vakitsika ny 12 ka hatramin'ny 14 toy zao no voasoratra ao dia hoy izy tamiko asa matahotra ry Daniela fa hatramin'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao halala sy ampahoro ny tenanao teo anatren'Andriamanitra ao dia reko ny teninao amen amen toizantsika le izy ary no ny teninao dia avy ao fa lay andrinany fanjakan'ny Persia dia nanohatra ay raika amin'ny 20 andro fa indro kosa Mikaela anankiray amin'ireo andrina lehibe no tonga anampy ahy ka dia izao ihany sisa no nijanona teo amin'ny mpanjakany Persia Jona toko 9 andininy 4:30 koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo halleluja mampahery be daholo zany tenin'Andriamanitra no vakiny izany tena mampahery ho manokana tena mampahery teny manambara fa ny Andriamanitra ivavantsika dia tsy mijery fotsiny atsika fa tena miasa izy amen miasa mamonjy izy miasa manafaka izy miasa mitay izy miasa manasitrana izy miasa manafakagana izy ary zay zavatra rehetra manjo antsika ka zavatra ratsy dia tsy tiany ajanona eo amin'ny fiainantsika fa tiany esorina daholo halleluja androany zao dia mbola hitondra fanafahana ho anareo ao ny antony voalohany satria tsy ny fanahintsika ihany no tian'Andriamanitra vonjena fa ny fiainantsika amin'ny maha-olombelona antsika ihany koa ny olona mantsy rehefa nino a Jesosy rehefa nandray an Jesosy dia misy herin'Andriamanitra mamonjy ny fanahana mahatonga an'ilay olona avy eo atsakan'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra atsakan'Andriamanitra ho olon'Andriamanitra ary soratan'Andriamanitra ho boky fiainana ny anarany ka rehefa mandao an'ity tany ity izy dia tsy ho very fa kosa anana ny fiaina mandrakizay tsy izay ihany anefa no tenin'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainantsika fa isika izao tenin'Andriamanitra ho afahana ihany koa ny
momba antsika rehetra. Amen. Amen. Mbola hitondra fanafana ho anareo aho androany satria faharoa tsy mahafinaritra ny fiainantsika zanak'olombelona eto ambony tany ity raha ohatra ka mbola voafatotry ny fanaratsy na mbola vesaraniozina ny fiainantsika. Olana tsy misy fiafarana mantsy no entin'ny fanaratsy na niozina raha ohatra ka mbola eo amintsika izy. Ary zany no antony mahatonga miteny hoe tsy mahafinaritra ny fiainantsika eto ambony tany ety na dia efa voavonjy ary ny fanahintsika kanefa mbola misy fanaratsy tsy niala eo amintsika na mbola misy ozina tsy tapaka eo amin'ny fiainantsika. Mbola hitondra fanafana ho anareo ihany koa aho androany satria fahatelo tsy afaka ny ho vavolombelon'ny fisian'Andriamanitra sy ny heriny zany mihitsy isika. Tsy afaka ny ho vavolombelon'ny fisian'Andriamanitra sy ny heriny zany mihitsy isika. Tsy afaka ny ho vavolombelon'ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao anatyity baiboly ity isika raha ohatra ka tsy afakolana mihitsy fa hoe kristianina olon'Andriamanitra manana olana mandavataona. Tsy afaka ny ho vavolombelona isika raha ohatra ka tsy mba misy fitahin'Andriamanitra zany ny fiainantsika. Noho izany averiko indray le teniko teo hoe anao vavaka fanafana ho anareo ao. Ary oriana mivavaka fanafana dia amotsitra teny pasoavana sy teny pitahiana ho anareo ao. Amen. Anisan'ireo fanaratsy tsy maintsy esorina hiala eo aminareo, tsy maintsy avoaka hiala eo amin'ny tsirairay avesam-batan'olona ilay fanaratsy zay mpanilikiliky. Ny fahafantarako azy maro amintsika ireo no mbola misy an'io fanaratsy zay manilikilika io eo amin'ny fiainana. Dia tsy maintsy esorina izany, tsy maintsy avoaka izany. Amen. Arak'izany anaran'izany izy no fototra mahatonga ny olona voilikilika foana amin'ny zavatra maro. Any atokantrano, any ampiasana, any amin'ny toeram-pianarana, eny hatrety am-piangonana azy dia mbola misy fotoana tsapan'ny olona hoe voilikilika zany ny fiainana. Ohatra voalohany zao, izy no fototry ny olana na fototry ny fiainan'ny olona tsy anasa, tsy mety mahita asa. Saka natsotro zao ny mpampiasa mba tsy anaiky ny dossier na tsy handray azy mihitsy mba hiasa ao amin'ny toeram-piasana. Izy no fototra mahatonga le olona tsy maritra miasa ihany koa raha ohatra ka efa nahita asa le olona. Manala tena izy satria tsy zakany ny fanilikiliana ataon'ny mpiara-miasa aminy na ataon'ny mpampiasa azy. Na ihany koa hoe niasa izy fa saingy voaroka foana ary voaroka tsy amin'ny antony. Ny fanaratsy mpanilikilika zay mbola mitoetra eo amin'ile olona no mahatonga an'izany rehetrarehetra izany. Izy no fototra mahatonga ny olona matiantoka lava. Raha mampiasa vola zao izy dia very vola fotsiny. Ohatrany tsy hitany hoe nakaiza le vola nampiasaina ka na dia izy mivady ary lasa miady hoe nataonao aiza, nataonao inona. Raha manao asa varotra zao izy dia tsy mba mahazo tombony. Tsy normal anefa zany satria ianao tsy varotra fahatiantoka fa varotra miaraka amin'ny tombony, kanefa amin'ny fotoana farany tsy hitanao akory le tombo-marotra. Raha manao asa fiompiana, manao asa fambolena le olona dia tsy mahavalona. Tsy misy masoandro miratra mihitsy ny fiainana. Ny fanahy ratsy
lay mpanilikilika zay mbola petraka amin'ny olona no fototra zany rehetrarehetra zany. Ohatra faharoa ihany koa, izy no mahatonga ny olona na lahy na vavy tsy mahatsangana tokantrano na hoe tsy mahatsangana fanambadiana mihitsy. Sakana n'ilay fanaratsy ny olona mba tsy ho tia azy, na manaona sy manahoana ny endrika mambika an'ilay olona, na manaona sy manahoana ny faripahaizana, na manaona sy manahoana ny vola mikarena eo an-tanany, raha mbola eo amin'ny olona tompoko ny fanay ratsy, lay mpanilikilika, lay mpanao sakana, dia zao ny teniko mandrakariva ity: aza manantena tokantrano mitsangana izany ianao, aza manantena fanambadiana izy zany ianao, satria tsy amelanao iroso amin'ny tokantranona amin'ny fanambadiana mihitsy ny fanaratsy lay karazany manilikilika. Efa nahita karazany olona ry ao tena ratsy, toetra nge ty devoly ity re olona, fa tsika fotsiny indraindray ny ohatra ny varimbarina satria tsy tamaso izy e. Misy zao efa ndresaka tamiko, niona tamiko, tovavy mifankatia aman'olona izy, dia voafankatia elaela tsy maharitra ela be, lasa le tovolahy. Ina mahatonga le tovolahy lasa? Tamin'ny voalohany tsy hainy, ateoriana dia misy, dia lasa indray, dia misy olona mifankatia aminy dia lasa indray, fa teoriana ela be vao fantany hoe olona tena misy satra maimbo be mihitsy aminao, tena maimbo reny maloto mialatsiny, tsy haiko maloto reny, tena hoe maloto, tena hoe takany hoe maloto kabone reny. Dia avy eo nefa raha misy miaraka amin'ny, raha ohatra ka misy namana zao miaraka aminy eo, dia tsy maheno fofona mihitsy tsy maheno fofona hoe misy fofona hafahafa zany eo aminy, fa zay lehilahy mifankatia aminy dia maheno fofona ohatr' zany, dia miala, satria zay ny fiasan'ilay fanahy mpanikika hoe ataovy zay atonga ny olona io tsy atsangana tokantrano, tsy tafarosa fanambadiana. Zany rehetrarehetra zany no antony mahatonga tapa-kevitra amin'ity androandroany ity hoe anao vavaka fanafahana ho an'ny olona ao amin'ny fiangonanao, mba tena ho afaka tokoa izy, ka tsy mifanahany ihany no ho afan'Andriamanitra voavonjy, fa le fiainany amin'ny maha-olona azy ihany koa iriko mba ho afaka sy ho voavonjy. Amin'ny karaza moa no endrika isehon'ity fanaratsy mahatonga ny olona voalikilika ity, tena amin'ny karazany mihitsy, fa izao no mampahery raha lasana bavy. Efa fantatr'Andriamanitra hatramin'ny taloha ny fisian'ity fanaratsy mpanikilika ity, efa fantatr'Andriamanitra tamin'ny taloha ny fisiana fanaratsy mpanilikika amin'ity ohatra aminao zao efa fantatr'Andriamanitra hatramin'ny taloha, efa fantany hoe hatrany am-boka ianao efa mpiatrany fanaratsy mpanikilika, na tao anaty fahazazany ianao no tafiditra teo aminao ny fanaratsy mpanikilika, na tao anaty fahatanorano na ianao fa lehibe zao no nahazo toerana ny fanaratsy mpanikilika, efa fantatr'Andriamanitra daholo zany. Ary efa fantatr'Andriamanitra ihany koa fa ny olona misy an'ity karazana fanaratsy manilikilika ity dia olona tsy ho afabela amin'ny olana mihitsy, na io tikavy na io tikavanana, tsy ho afabela amin'ny olana mihitsy, na inona ezaka ataonao dia tsy ho afabela amin'ny olana mihitsy. Fantatr'Andriamanitra daholo zany. Ary zany indrindra no antony natokan'Andriamanitra nanapa-kevitra fa ho vonjena sy ho avotana amin'ny alalan'ny zanany lay tokana ny olombelona rehetra. Tapa-kevitra Andriamanitra hoe ho ampidiniko any ambony tany ny zanak'olombelona, ho ampidiniko any ambony tany ny zanako latokako, omeko ny zanak'olombelona ny zanako latokako, ataoko sorona eo ambony hazo fijaliana zanako latokako. Dia toy zao no fomba fiasan'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra mamonjy sy manafitra ny olona amin'ny alalan'ny zanany latokana
manoloana ny fisina fanaratsy mpanikidy toy zao ny fiasany eno tsara rehefa tonga tety ambony tany Jesosy de avy atrany dia naveran'Andriamanitra niara ny fanikiliana mba tonga ny olona zay mino azy ho afaka amin'ny fanikiliana ho vovojy manoloana fisina fanaratsy mpanilikiliky eno tsara ke ny tantara raha mpamaky baiboly ianareo de mahita fa vao tonga tety ambony tany Jesosy de fa zay niatra taminy tantarainy soratra masina fa nisy fandaminam-panjakana tamin'izany fotoana zany fa tsy maintsy soratana anarana daholo ny olona rehetra de tonga tao Jerosalema ny olona zany mba anatanteraka zay didim-panjakana zay de niala avy any Galilea avy any Nazareta Galilea ny ray aman-dreniny Jesosy mba amonjy an'io fisoratana io tamin'izany Maria efa bevoka ny Jesosy ka rehefa tonga tao Jodia ny ray aman-dreniny Jesosy dia nety zaza ny reniny tsy nampozina mihitsy nety zaza de teo alohan'izany dia nitatoerana izy mba ahafahany miteraka fa laviny olona nakatso laviny olona nakero laviny olona rehefa tena diniko tantara de tsy hoe ny fialatsiny olona mantsy tamin'izany de hoe feno ny tranom-bahiny feno fianakaviana ny tranonay ka tsy afaka mandrainao fa raha maolona de tonga ihany fihetsem-po hoe ity vehivavy bevoka ity ve de tsy mentsika trano tsy mentsika toerana mba faniteraka fa sainga tsy nisy zay fihetsem-po zay tao anatin'ny olona satria Jesosy tao anatin'ny kibo mihitsy zany no tiana hiara-ny fanikiliana de tamin'ny farany zay na tonga ny Jesosy nateraky ny ray aman-dreniny tany amin'ny tranona biby tany amin'ny tranona aomby tsena naseho an Jesosy mbola izy tao an-kibo tamin'izy voateraka ny nasehon'Andriamanitra hoe natao hiara-ny fanikiliana ianao Jesosy mba afako mamonjy ny olona afako mamonjy ny vahoaka rehetra ho afaka ny fanikiliana de voatery nalefa tany an-tranona omby tany amin'ny tranona biby ny ray aman-dreniny Jesosy mba hiteraka azy zay ny zava-nisy rehefa lehibe ndre Jesosy de nanao soa izy nosotrany marary no afahany voafatotra ny maty aza no velominy ny olona nona no fikisana kanefa inona ny zavatra nitranga tety afara nampangainy olona ho mpanao ratsy izy zany ny zava-nisy nampangainy olona ho mpanao ratsy izy ary dia nety atao fitsarana ary tsy nisy na teo olona ray azy mba niantra azy andeha hamonjy azy andeha hanafaka azy eo na hoe mba nilantsa pankarta ohatra hoe tsy olon-dratsy io fa olona nanasitrana anay io olona nanafaka anay io olona namonjy anay io zavatra lehibe sy magaga no efa nataony teo amin'ny tanàny misy anay tsy nisy na dia pankarta anankiray aza nitsangana tamin'izany fa dia niarany fanenjena Jesosy navelan'Andriamanitra ray niaran'izany fanenjeny zany izy niaran'izany fanikiliana zany mba ahafan'Andriamanitra mamonjy ny olona rehetra zay mino azy ho afaka amin'ny fanikiliana ary na dia lay Andriamanitra ray azy dia namelan Jesosy ho irery tamin'ny Jesosy nosamborina tamin'ny Jesosy nokapohina tamin'ny Jesosy nahatona teo ambony azy fijaliana tena hoe naveran'Andriamanitra rery iray izy avy any an-danitra Andriamanitra no jery fotsiny any Jesosy zay nosamborina io tsy mba naniraka anjely akory Andriamanitra hoe mba navitra ny zanany fa dia navelany nosamboriny ny olona tsy mba naniraka anjely Andriamanitra mba hamonjy ny zanany fa navelany nokapoiny olona
tsy mba naniraka anjelan'andriamanitra amonja anavitra ny zanany fa navelany ombony atao ambony azy fijaliana. Ary tamin'ny farany dia zao mihitsy ny teny nataon'i Jesosy. Andoka vakitsika voasoratra atao boky Matio toko 7:20. Ary ao tsara ke voasoratra dia ny 5:7. Matio toko 7:20. Ary hatramin'ny ora 9 ka hatramin'ny ora 7 dia maizina ny tany rehetra. Ary noho ny toko tamin'ny ora safady. Ary noho ny toko tamin'ny ora 7 dia niantso tamin'ny fehamahery Jesosy ka nanao hoe Ely, Ely, lama sabakitany. Zany hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no dia mafoy ahy ianao. Eninao tsara zany teny nataon'i Jesosy. Tamin'izy nahatora teo ambony azy fijaliana zany tena tsapany tena mafy zavatra nitranga taminy. Ary dia tsy tantotsony dia niantso izy Ely, Ely, lama sabakitany. Zany hoe Andriamanitro, Andriamanitra raiko, nahoana no dia mafoy ahy ianao, naninona no avelanao rery aho. Mafy zao zavatra manjoa azy zao. Zany ny teny nataon'i Jesosy tamin'izy nahatora teo ambony azy fijaliana. Zany hoe tena navelan'Andriamanitra ho rery izy, tena nailiky ny ray izy, tsy nahoan'ny ray izy. Zany zany no lalana nasain'Andriamanitra no diaviny Jesosy mba hatonga azy ho voilikilika, mba hatonga atsika izay mino a Jesosy ho voavonjy ho afaka amin'ny falikiliana. Halleloja. Noho izany raha teo afaka ianao androany, satria mahatsapa teny ianao fa mbola misy fanaratsy mpanilikilika eo aminao, na mbola misy fanaratsy karazany hafa eo aminao, dia zao mino ny fitiavan'Andriamanitra anao ianao. Zay zany no ny fanentanana voalohany omen'Andriamanitra antsika rehetra androany. Mino ny fitiavan'Andriamanitra anao ianao. Amen. Ekeo fa marina rehefa lekilina niatra tamin'i Jesosy ireo mba ahatonga ny olona izay mino Jesosy ho voavonjy ary ho afaka amin'io fanaratsy mpanilikilika io. Ary ekeo fa sitrak'Andriamanitra ihany koa ny amonjy, ny hanafitra anao ary ny hanafaka anao manoloana fisina fanaratsy mpanilikilika raha toka tsapanao fa misy an'izany tokoa eo amin'ny fiainanao. Faharoa, aoka ny vavanao mihitsy amin'ity androandroany ity no anohitra an'io fanampanilikilika io mba hiala eo amin'ny fiainanao. Ny vavanao mihitsy aoka anohitra hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo mipetraka amiko ianao ry fanampanilikilika, tsy maintsy miala amiko anao zao dia zao, lasanao mandeha, lasanao miala eo amin'ny fiainako. Aoka ny vavanao mihitsy no androaka anilika an'io fanaratsy mpanilikilika io. Fahatelo, minoy ianao fa amin'ny alalan'ny vavaka izay ataoko ho anao androany dia ho afaka ianao. Tena ho afaka arabaky teny ianao. Asio teka faran'izay mafy tompoko. Matoka amin'ny teny an'izany satria zaho manokana dia tena mino fa efa nomena fahefana anitsaka maingoka sy mena rano, ary efa nomena fahefana entiko mandresy rehetra, mandresy ny rehetra ananan'ny fahavalo. Ary miandry ny hetsika ho ataoko Andriamanitra dia namarina izany izy. Ka raha mino ianareo fa marina izany dia ho tsapanareo ny fanafahana izay ho ataon'Andriamanitra ho anareo anio. Amen. Aoko fantatsika rehetra ihany koa fa tsy misy fanaratsy tsy azo resena zany eto ambony tany ity. Na manao ahoana sy manao ahoana ny heriny, na manao ahoana sy manao ahoana ny karazana, na manao sy manao ahoana zavatra ratsy efa nety teo fiainanao, tsy misy fanaratsy tsy azo resena izany tompoko. Araka voalaza amin'ny Baiboly ho fanampin'ilay voalazako teo hoe
zao avy no dingana nataon'Andriamanitra mba entin'Andriamanitra mamonjy sy manafaka atsika ho afaka amin'io fanaratsy mpanilikilika io. Dia volasa amin'ny baiboly hoe ny amin'ny Jesosy manokana dia voasoratra fa maty teo ambony hazo fijaliana izy. Navelan'Andriamanitra ho faty teo ambony hazo fijaliana izy. Ny zavatra tian'Andriamanitra atokavana amin'izany dia ny hoe amin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy dia ho voaringana daholo ny fanaratsy rehetra na inona karazany, anisan'izany ny fanahy mpanilikiliky. Andoka efa kitsika ny volasa amin'ny baiboly ato amin'ny Hebreo 2 dia vakina ny 7:40. Koa satria manana nofo amandrany zaza dia mba nandray izany koa izy mba andringianany amin'ny fahafatesana le manana ny heriny fahafatesana tiany devoly. Averiko vakina. Koa satria manana nofo amandrany zaza dia mba nandray izany ihany koa Jesosy, nitafinofo sy raha ihany koa Jesosy mba andringianany amin'ny fahafatesana le manana ny heriny fahafatesana tiany devoly. Tsy afaka mandalo fahafatesana mantsy Jesosy raha ohatra ka mijanona mitafy ny mahandriamanitra azy. Dia tsy maintsy nampitafian'Andriamanitra nofo sy raha izy tahaka antsika olombelona, fa ny olombelona no afaka mandalo fahafatesana. Ny tanjon'Andriamanitra dia hoe amin'ny alalan'ny fahafatesana Jesosy eo ambony hazo fijaliana no entin'Andriamanitra mandringana sy manapotipotika tanteraka ny devoly sy ny asany rehetra. Amen. Dia efa vitan'i Jesosy zay mission zay. Efa vitany 2 arivo taona mahery zay no lasa. Dikan'izany dia izao efa resy tanteraka ny devoly. Amen. Isika zay mino a Jesosy, manaiky a Jesosy, mandray a Jesosy, dia voasoratra miaraka amin'izay ihany koa fa natao handresy devoly isika. Amen. Ary androany raha ohatra ka tena mino anao ary vonina anao etika ianao hanohitra ny devoly, tsy maintsy miala izy, tsy maintsy mandeha izy. Zay mihitsy atao finoana lehibe ao anatinao, tsy maintsy miala izy, tsy maintsy mandeha izy. Fa mialoha izany rehetrarehetra nefa dia izao no afatra, diovy aloha ny fonao. Matetika mantsy ny olona zay misy fanaratsy mpanilikilika dia maloto fofo noho izy volikilika ao an-tokantranony, volikiliky ny vadiny raha manambady izy, volikiliky ny zanany raha mananjanaka izy, volikiliky ny olo ao an-trano izy, dia vokatrany dia maloto ny fony. Dia any am-piasana volikilika izy dia maloto ny fony. Raha ndray mandeha indronao volikilika mbola zaka ihany, fa rehefa ho lava dia lasa maloto ny fonao. Dia no zany zany tsy maintsy diovina io fo io, tsy maintsy diovina ny fo. Ary fanampiny tsy maintsy mamela heloka ianao. Amen. Tsy maintsy mamela heloka ianao. Ahoana ho fampianaran'i Jesosy? Any amin'ny Marka 4:20 fa 5:20 any raha tsy diso Marka 4:20 andra fa jereko fa zay ve le voasoratra. Marka 4:20 dia 5:20. Ary raha mitsakana mivavaka ianareo ka misy olona hanananareo alahelo dia mamela ny helony mba ho velany ray nareo zay nan-danitra kosa ny helokareo. Tsy maintsy mamela heloka ianao. Amen. Amen. Tsy maintsy mamela heloka arabaky teny ianao. Fa rehefa tafaroso amin'izay ianao, mora no andravantsika ny devoly sy ny asany eo amin'ny fiainantsika. Mora no anliantsika azy mba hiala eo amin'ny fiainantsika rehetra. Amen. Ka zao azy andaontsika rehetra hivavaka amin'ity androandroany ity, tena hivavaka fotsika manontolo mihitsy isika. Dia ao anatin'izany fantaro hoe sao dia mbola misy an'ity fanaratsy mpanilikilika ity aza eo amin'ny fiainako. Fantaro zany, dinio tsara zany,
aza aminaiky fitany ianao ka efa misy ianao fa saingy miafina izy de tsy fantatrao fa fataro raha fantatrao ny fisiny de avy hatrany diovo ny fonao avy aloha ny eliky ny olona zay nanisy ratsy anao de avy eo vavanao mandroaka azy hoe miala anao fanaratsy-panikilika fa orinazay hivavaka ho anareo aho amen na andao ary tonga de hivavaka avy hatrany a sika rehetra hivavaka avy hatrany tsika rehetra raha fantatrao fa mbola misy an'io fanaratsy io eo amin'ny fiainanao dia zay no fanentanako ataonao a diovy ny fonao avy alao eloka ny olona nanisy ratsy anao tena seho mihitsy fa mangetahita fanafana ianao androany samy mivavaka arak'izay nambarako izay a sika rehetra raha fantatrao le olona anananao alahelo de eto aletr'Andriamanitra izy tolony ny anarana de lazao hoe avelako ny heliko ny vehivavy iny avelako ny heliko ny lehilahy iny ary tena porifoy fa namela heloka ianao porifoy amin'ny alalany vavaka ataonao azy porifoy amin'ny alalany ianao manisy ho azy porifoy amin'ny alalany fanaikianao hifandray aminy hiavana aminy diovy ny fonao diovy tanteraka fonao tsy avelantsika hipetraka amintsika zany ny fanampanikilika amin'ny androandroany ity samy mivavaka arak'izany a sika rehetra samy mivavaka arak'izany a sika rehetra aoka hivavaka dahotsika rehetra de aoka vavanao a androakan'io fanaratsy io azy tenena amin'ny anara Jesosy miala eo amiko fanaratsy manilikilika manilikilika ao atokantrano manilikilika any toeram-piasana manilikilika any toeram-pianarana manilikilika hatrety am-piangonana roay amin'ny anara Jesosy izy samy mivavaka arak'izany tsika rehetra samy mivavaka arak'izany tsika rehetra
resinao io raha mihinana fa efa volikilika Jesosy dia resinao io dia volom-panilikilika io. Raha mihinana efa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy dia azonao resena io fanaratsy-panilikilika io. Halleluja, halleluja. Lehibe ny fahasoavanao Andriamanitra tsy toa. Lehibe ny fahasoavanao, lehibe ny fahasoavanao. Anapaka feny fiainana rehetra eto anao. Isy famonjena magaga ho ataonao eto. Isy famonjena lehibe sy mahatalanjona ho ataonao eto. Tsy misy na dia olona ray aza tsy ho afaka amin'ny famatorana fanaratsy mpanilikilika io. Hamonjy sy hanafaka azy anao Andriamanitra. Mangina daholo tsika rehetra apetrao ho fonao tananao. Matsapa tokoa ve ianao fa mbola misy ny fanampanikilika io fiainanao? Manao ahoana fisehoany? Ianao efa an Jesosy, ianao efa an'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra ny hamonjy anao ho afaka amin'io fanaratsy-panikilika io. Raha tena ao anatinao Jesosy, voaroaka androany io fanaratsy io. Raisy mifanafana tompoko. Andriamanitra, mamindra fo sy mamela heloka ianao. Mamindra fo sy mamela heloka ianao. Ary ataovy tonga amin'ireo olon'ireo ny famanginy ny herinao. Ka androany tsy misy na olona ray azy ka mbola tsy afaka. Zany hoe mbola hipetrana fanampanilikilika ihany ny fiainana. Tsisy an'izany. No Jesosy Kristy sy ny anarany, no Jesosy Kristy sy lay azo fijaliana, no Jesosy Kristy sy lay fahafatesana teo ambony azo fijaliana, mendrika no afaka, mendrika no voavonjy ny olona rehetra tonga eto ka hisokatra ny lalana dia lalam-pahasoavana, lalam-pitahiana. Raiso fanafana amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, mandidy anao ao ry fanaratsy manilikilika andreto olondreto, matoka andreto olondreto volikilika foana ao atokantrano, ao amin'ny toeram-piasana, any amin'ny toeram-pianarana, any amin'ny tanàna misy azy, hatrety am-piangonana. Amin'ny anaran'i Jesosy, miala zany fanaratsy zany. Miala! Miala! Tsy misy mahazo mijanona amin'ny vatantenan'ny olona, tsy misy mahazo mijanona amin'ny tenan'ny olona. Tsy azonao fatorana ny fanan'ny olona. Tsy azonao fatorana ny fanan'ny olona, tsy azonao fatorana ny tenan'ny olona. Ianareo rehetra ny fanaratsy, miala zao dia zao. Izay sorona amin'ny tananao ny amin'ny fonao ny tananao. Raiso fanafahana. Raiso mino ianao. Tongany aminao ny herin'Andriamanitra. Miaraka amin'ny fahefana, manafaka anao. Voaka ry fanaratsy aho. Mivoaka! Mivoaka malaky! Amin'ny femahery no ialan'ny fanaratsy rehetra amin'ny tenan'ny olona. Tompo, reo zay nanapa-kevitra ny nanadio ny fony, namela heloka. Ataovy tena matsapa mivaingana mihitsy izy androany fa tena ho afaka. Ho afaka. Izy zavatra iongotra mihitsy ao anatiny ao. Miala amin'ny anaran'i Jesosy fanaratsy-panilikilika. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa nareo mandeha. Lasa nareo mandeha. Tsisy atombola janonanareo ao anatin'ny reto olondreto. Zao dia zao miala. Zao dia zao miala. Zao dia zao miala. Lasa mandeha. Efa resy. Natao afaka reto olondreto. Natao afaka izy. Natao afaka izy.
misaotra tompo. Afafiko ny rano Jesosy, afafiko amin'ny anaran'i Jesosy ny raha, le raha nalatsaka tombony azy fijaliana, le raha mpanavotana ho famonjena n'ity fiangonana ity, ho fanavotana zao fiangonana zao, ho fandresena, ho fitahina ho azy. Misaotra Andriamanitra, misaotra. Halleluja, halleluja. Misaotra anao Andriamanitro, fa lehibe ianao, fa lehibe ianao. Ataovy miredona ny hira fidiarana. Misaotra anao Andriamanitro, fa lehibe ianao, fa lehibe ianao, dia motsitra teny ho anareo aho, ka dia mangataka anareo mba hitsangana amin'ny toerana misy antsika rehetra. Dia akopiany masonao, apetrao amin'ny fonao ny tanana. Zao rehefa resy ny fanaratsy, mahatongana volikiliky, dia mendrika notahina ianao. Ary anisan'ny teny ho avotsotro ho anareo androany dia mikasany amin'ny fitahin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ambarako amin'ny finoana sy ampasahina, misy fitahina amin'reto fiangonana reto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ambarako amin'ny finoana sy ampasahina, misokatra ny lalana, dia lalam-pitahina. Tsy kiatona izany amin'ity taona raika amby roapolo amby roa arivo ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, tanteraka izany, tanteraka izany. Andao hisaotra n'Andriamanitra isika, fa hitondranao amin'ny fitahina lehibe ny tompo amin'izao taona tiavintsika izao. Hidro fa lasa mety ny ataonao, lasa lavorary ny dianao, lasa ianinao matsapa fanambinana izany ianao, lasa mahita fambiazana ianao, voaka mpandresy ianao. Samy misaotra, samy misaotra, samy misaotra, samy makasitraka. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Misaotra. Hidro matanteraka ny tenina fototra mpanomponao teo ianao. Fasahina sy finoana no nanaovako an'izany, ka dia ho tanteraka. Alléluia. Alléluia. Havia itsokazy, havia itsokazy, havia itsokazy, zay tompo. Mbola fihetsika ihany zay, dia raha ny tomponao. Havia itsokazy, havia itsokazy, havia avia sy fanteriny. Havia itsokazy, havia itsokazy, havia itsokazy, zay tompona. Alleluia. Finoana ny ray no mbola nambarako an'ity, arabaina ry lena soavina, arabaina ry lena tahin Jehova. Alleluia. Epitsaka antsika anao hira tena
retoretona tena anehoana faliana anehoana ravony ka dia mangataka andreto tarika reto a hitotratsika ho amin'izany fiderana makotrokotroka izany azy. Tena ideranao a por fifa afaka ianao androany ny olona rehefa afaka dia tena maneho zany fahafahany zany ka androany ana tia Jesosy ho hita mihitsy hoe ahoana ny zanako rehefa tena afaka, ahoana ny zanako rehefa tena miderana sa tsy zany andaotsika tena idera sy ame voninahitra an'Andriamanitra. Aviudina no ankalasana isika rehetra no iraisana idera mafia tompony aina antehan-tanana le komity andao asefany iraisinity ulang macam saya itu ya don yang tadiu hari dewa aduh ketika iberana uci ulang macam saya itu ya don yang tadiu hari dewa aduh ketika iberana Falina duiteranas Dewana ialawasi Isikereta utukunide Iulana ideanera Aira sana isiketi Iaride ialani Iderana Iciulan Macam saya dituyankan Yang hari diwa Aduh ketika iderana uci ulang macam saya itu yang tadiu hari dewa aduh ketika iterana se fala tega, se tega, macam saya itu yang tadiu hari dewa aduh ketika iberana uci ulang macam saya itu yang tadiu hari dewa aduh ketika iberana uci ulang macam saya itu yang tadiu hari dewa aduh ketika iberana uci ulang macam saya itu yang tadiu hari dewa aduh ketika iberana Aleluia! Deus se caiu no cura com fome da tinha vontade na demate. Aleluia! Samy makatoerany tompoko. Tahaka izao zany ny filazana apetraka amintsika rehetra eto a. Samy manaraka tsara
ny ray mpianakaviana zany amin'ny sabotsy tray zao sabotsy fatelo amby folo volana marsa dia manao vavaka fivadikanina ianareo tena zava-dehibe zay samy fanentana samy fampahery dia misy ihany koa ny vavaka tendrombohitra iaranareo ny sabotsy fa 20 volana marsa ihany koa aoka iomana ho amin'izany daholo ianareo ray mpianakaviana rehetra mety izy ray sainy ianareo hoe filazana manaraka raha sitrapon'Andriamanitra dia manomboka amin'ny herin'ny androany sady alady voalohany volana marsa izy io dia isy ny fandraisana fanasan'ny tompo ho tanterantsika atao am-piangonana amen io zany zao ny fandraisana fanasan'ny tompo voalohany ho tanterantsika amin'ny taona 120 ity teo aloha mantsy tsy nisy le izy no ny antony marobe fa zao zany misy dia zao zany ny fandamenantsika azy mba tsy siny ataoko hoe iaia ho an'ny sasany samy mitondra ny mofony daholo ny tsiraray avy dia ho ambarako aminareo eto ny zavatra ho atao rehefa amaky ny mofo tahaka izay fa nataony Jesosy tamin'izy niaraka tamin'ireo mpianatra samy mitondra mofo ny angavianantsika angambany tsy hitondra mofo lava be takaniny ianao fa mba hoe mofo kelikely no entinao tahaka ny teto tamin'ireny fotoana ny confinement reny dia nandray fa nasan'ny tompony olona efa vita fitaovavana mba tsy lany ihany mofony ka tsy zay kory nanaovantsika azy eto hoe hihinana mofo daholo tsika anokany natsatrakadiny nanan-kanina tsy zay le izy dia zay zany hoe samy mitondra mofony mba ataovy kelikely dia ho vakina eto ny mofo fa ny divay zany no avy aty amin'ny FOB no mitondra azy eo aminareo satria samy manaverany ny tsiraray avy zay zany ny fandraisa fanasan'ny tompo iny ka dia miomana tsara ho amin'izay tsika rehetra amin'ny herin'ny androany ary mba tiako ary tena iomana amin'ny fonao dia efa mitora mambavaka ianao satria fahasoavana be mihitsy no men'Andriamanitra antsika inoko amin'ny aorian'ny fandraisana io ka dia mba miomana amin'ny fonao miomana amin'ny fanahinao ny fiainanao dia miomana mihitsy ary tonga valoha azam-batara dia manarak'izay mafisina fa isika reto zany tokony amonjy fotoam-pivavahana indroa ao anatin'ny alahady anankiray misy ny amin'ny 12 ora misy ny amin'ny 2 ora dia izay mety aminao vonjenao androany zao dia manana mpanompon'Andriamanitra vahiny isika izay hitondra ny ten'Andriamanitra amintsika eto falitsika mandray vahiny manana fahasoavana izy ka tongavanao amin'ny 12 satria amin'ny 12 izy no hijoro eto hitondra ten'Andriamanitra ary amin'ny 2 ihany koa mbola hijoro eto hitondra ny tenin'Andriamanitra dia filazana mielon'ny farany angamba ny ity ambarako ity ho anareo mpianakitra rehetra zay fa nomena an'ilay fisy no fianoana dia rehefa mirava anareo dia mpapetraka reo ry madame lala atsy ivelany zany ny fisy zay fa ny fianoanareo tsy mivory manokana tsika mpianakitra akory raha rivo fa miaraka eto daholo isika rehetra dia farany ary ity noho ny fitondran'Andriamanitra moa dia misaotra ny tompontsika fa maty moa zany ny pasterantsika any Ambohidangezoka vadiny Ranabavy Angèle Ambohidangezoka zany 20 kilometra miala ho Andapa no misy azy io dia ny mpanompon'Andriamanitra nanokatra fiangonana tany moa zany dia vehivavy i Ranabavy Angèle zay vadin'io pasteur io mbola tsy mpivady zareo tamin'izany miaraka amin'ny Ranabavy Gilbertine vadin'ny pasteur Fredo ao Ambilobe mbola tsy mpivady ihany koa zareo tamin'izany izy roa vavy zany no niala teto Antananarivo dia namonjy tany Ambohidangezoka nanokatra fiangonana zay sorana tompo
fa na te vehivavy ary izy roa tonga any amin'ny tanàna anaty ala dia namokatra nahazo olona betsaka tany zareo. Halleloia. Io moa amporisiko anareo vehivavy fa inareo nge ilainy mavita zavatra nge nareo rehefa tena vonina ho an'i Jesosy e. Amen na tena ilainy anareo raha mavita zavatra rehefa tena vonina ho an'i Jesosy. Tamin'ny ranam-pahavanjely ny ala teto ary dia zao ny teniny satria tamin'izany andro zany a tamin'izany fotoana zany fa tsy zao akory 5 andro teny an-dalana 5 andro 5 alina izy teny an-dalana toy izy zay vao very tsy ahitana Antananarivo intsony tsy tavaverina Antananarivo intsony tamin'izany zany ratsy be ny lalana fa dia sorana tompo fa ave moa izy ireo vavy ireo a samy nalainy pasteur vady hoe vehivavy mamokatra andao io nalaina vady a dia pasteur Patrika naka ny Angèle vady a ary pater Fredo naka ny Gilbertine vady dia ny pater Fredo ny eta tany Ambilibe fa ny pater Patrika nijana tao Mbodingezoka ihany dia izay nambarako izay maty moa izy a tamin'ny herinandro iny dia zao tsika dia mba hanao rakitra faharoa etsika mamangy etsika zany mamangy azy sady fanampiana azy fampahirezana ho azy satria mila famangia mila fampahirezana izy a noho izy mahatsapa hoe rery miaraka amin'ny zanany raha tsy diso atelo ngamba ny zanany zao ka ho asiantsika arona zany eto a roa zanany ho asiantsika arona eto a dia androsantsika avy any afara dia avy eo zay vavy mandroso dia maka toerana dia zao no fa tsika azy alohantsika amin'ny ty alety mandroso dia niveryntsika amin'ny avy sy havanana indry tsika no miverina dia mba tsy fanosina anao iraha fidiarana ho an'ny tompo tsika rehetra ho anatin'izay dia rehefa vita moa ny fanatazana zao famangina alefatsika any andapa any Ambodingesika izao a dia hivavaka ho an'ny pasteur Angèle tsika sy ny zanany ary hivavaka ho an'ny fiangonana any Ambodingezoka satria matsapa tena fa banga very olomanga ry zareo mandrosina vanerina tonga dia alefa malaky a dia miverina amin'ny avisy havanana iny zany ianareo. Ni mahasina misaurani Jehova rifana haiku azamisi adinuna ifitahin rehetra misaurani Jehova rifana haiku zarehetra tuanatiki misaurani anarani mahasina Saurani Jehova ifana haiku azamisi adinuna ifitahin rehetra isay mamela ieluka rehetra say manasitrana yaretinao rehetra say manapitranyanao Tidinany andavaka Zay manarona famindrampo Sy fiatrano anao hoe Isaurani Jehova Rifana haiku Zay rehetra Isaurani anarany mahasina Isaurani Jehova Rifana haiku azamisi adinuna ifitahin rehetra isay mamela ieluka rehetra say manasitrana yaretinao rehetra say manavitra ny ainao tsy dinany andavaka manana famindrampo sy fiatrano anao hoe izay mamela ny elokao rehetra zay
midina miandavaka zay manana famindrampo sy fiatrananao e Yanao Jehovah ray Yanao ray mangakizay Yanao Jehovah ray Yanao ray mangakizay Ndao tsika lokana fotoana misaotra betsaka anareo aloha tompoko ny amin'ny farasanareo anjara amin'ny anaran'ny fiangonana Refy Androrakely etsika mamangy ny pasteur Angèle sy manampy azy nanoloana izay fahafatesan'ny vadiny izay dia andao tsika hivavaka misaotra anao Andriamanitra izahay afaka miaraka mivavaka ho an'ny pasteur Angèle sy ny zanany ary ny fiangonana Refy aho ambody angezoka ianao Andriamanitra no amangy an'izany mpanompovavinao zany sy ny fiangonanao any atoerana ka na dia teo azy ny fahalasana ny ray mpianakaviany isan'ireo olona ny ankinanao ho amin'ny famparisona fanjakanao to ambody angezoka dia mindra fo ianao ary tsy amela amin'ny mpanomponao na ny fiangonana ho rery efa nampanantenanao Andriamanitra hoe ilosa vadinao kamboty losa vadinao mpitorateny ary ny zanakao ho kamboty fa izao no hiay azy ho arak'izany tokoa no ataonao ka sy any amin'ny ranapavy Angèle sy ny zanany ary ny fiangonana ao ambody angezoka mamangy azy anao ka dia misaotra sy makasitraka ray malala amin'ny anaran'i Jesosy amen farany misy alilay tsodrano zay natao teto moa tafiandohan'ny taona efa niimprimentsika le izy ka izy iny zava-dehibe tsy tiako adinoanareo tiako tenoatsarovanareo ary mila vakinareo matetetika ametranareo tanana fa Andriamanitra namarina azy ireny eo amin'ny fiainanareo amen misy tika matoa ny imprimena le izy ka tsara tsika manatona ariarina be ary mividy anao dia manjatoka abany anankiray tsy diso dia makanjany anareo vidy fa mila manana azy anao dia ho anareo tsy efa manana moa dia vakio fa tsy hoe napriminany nakajinany napriminany dia adininao fa mila tsaroana ny tsodrano tsy efa nambarany mpanompony Andriamanitra dia mila ametranao tanana izy zay zany no filazana apetrako amintsika dia farany ny par groupe rehetra mivory midira ianareo anatin'ny groupe misy anareo fa teny ilainy aza atao zavatra maivana ny groupe fa midira amin'ireny fa teny ilainy dia mivory ao anatin'ny groupe ianareo raha ohatra fotsiny zao hoe raha misy zavatra manjoanao any sanatria hoe misy vona ao an-trano raha tsy ao anatin'ny groupe ianao dia tsy fantatra mihitsy tahaka mety tsy mahafantatra izy ary zany olo zany tsy afaka heno vaovao mihitsy fa raha ao anatin'ny groupe ianao dia fantatra hoe ranony zany ao amin'ny groupe misy anay dia afaka anao taditra aty amiko aty ny tompony andraikitra ny groupe avy eo vavaka atsika marina fotoana ray malala rainay masina rainay zay ny an-danitra misaotra anao zahay fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana zay nitondranao anay tamin'ity androandroany ity makasitrika sy mame voninahitra anao zahay fandriamanitra tsara sy mpanao tsara ianao eo an-tananao andro manala te fiangonana ity ary amin'ny anaran'i Jesosy ianao no amoaka anay ho mpandresy ary araka ny tenina votsotro teo anamarina ny fitahina zay fantononiko ianao amin'ny manomboka androany amin'ny taona araiky amin'ny 24 ity ataonao mino ny olona farak'izany tokoa no tanteraka eo ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ray malala alleluia amen dia miravy zany tsika tompoko